Ivadika pejim-baovao hafa isika kasisika hatreo izay lafiny ara-politika izay fa nivoaka tamin'ny 4 jona lasa teo kosa azy ny tatitra CPIA na Country Policy and Institutional Assessment ary nampafantazina androany tetsy amin'ny birao an'ny banky iraisam-pirenena tetsy Anosimo ny andinindiny mikasika an'izay tatitra izay. Lasa firenena marefo na état fragile ny firenena malagasy raha ny tatitra CPIA izay nivoaka farany noresahana araky ny fanamariana izay noentina androany teny anivon'ny bran'ny banky iraisam-pirenena. Ny enany noty izay azon'ny firenena malagasy ary anisan'ny totongana ny salanisa mikasika ny fitantanana na ny gouvernance. CPIA indicateur avokan'ny Banque mondiale isataona ho an'ny PIDA. Ny zavatra tena jerena amin'io dia ny qualité ny politika mise en œuvre ao amin'ny firenena anankiray sy ny qualité ny institution. Tamin'ny taona 2012 ny score ny Madagascar 3 zany hoe nidina be hatry ny eto ambony crise. Ohatra hoe entre 2011 et 2012 izy sauf 0,2 points. Dia sao koa Madagascar lasa ambany kokoa ny score par rapport ny pays aty Afrika. Dia satria le score lasa 3 dia lasa pays fragile Madagascar amin'ny classification. Ny fampiasana azy voalohany aloha ahafahana midéterminer niveau ana allocation hita ho an'ny pays tsirairay. Fa mi-informer koa izy surtout hoe manahoana ny hatsara ny politika sy ny institution ny pays anankiray satria ny croissance ny pays anankiray miankina amin'ny qualité an'ireo institutions politika araky ny constatation efa hita taloha. Ny country director ny banky iraisam-pirenena dia nanambara fa nidina hatrany ny salanisan'ny Madagasikara nanomboka ny fiandohan'ny krizy. Sarotra ny ivoahana amin'ny fitsokajina anatin'ireo firenena marefo raha ny voalazan'ny banky iraisam-pirenena. Mila fotoana sy misy vidiny anefa ny fanarenana amin'ny Madagasikara raha ny voalaza.